assurance mamaly a sy miaro ny tenany manolonandreo karazana tapazy mediatika isan-karazany a zay voizina sy atao isan'andro entina antontona izany orinasa malagasy zany. Hita tsy averimberin'ireo andian'olo reo zany ny teny hoe averenao amin'ny mpitatitra ny fitantanana ny mama. Iny tsy manontany tena hoe fa inona moa efa maritana ny atao hoe mpitatitra amin'izareo. Zany hoe tsy mpitatitra ve zany ireto olona voafidy ireto. Noho zany a tsy maintsy mijoro zay ankehitriny miaro an'izany orinasa zany a satria tadiavina averinao potehana sy orobaina indray ve zany ny mama. Dia miteny aloha tiako ampahafantarina anareo ihany hoe fa iza moa ireo olona mitonona ho tompon'ny mama sy manala baraka azy a isan'andro ireo. Da tonga dia vataniko mahitsy satria hatramin'izay mama dia ninitsy ny teny, hatramin'izay mama nandefitra foana. Fa zao rehefa tonga kosa ny fotoana angamba ilazana ny tena zava-misy. Tsy izy ireo a fa zanakalahan'ny PCA teo aloha tatao mama zay isan'ireo namotika sy nampibabotrosa amina miliara ny mama ka ny hoe sorona teto amin'ny mama. Tsy izay no nanala azy a. Fa ny fanjakana tamin'izany fotoana zany no nanala azy teto noho ny fitantanana tsy mahomby sy ny karazana faux dossier zay natao tamin'izany fotoana zany. Zay no mahakasika an'iny. Ary ny iray a dia anabavin'ilay mpitondra directeur teto amin'ny mama koa teo aloha. Tsy fantatray ny antony nareo nahita hoe tamin'ny fotoana andro inona no nitondrany zany directeur zany ihany koa mbola tao anatin'ny mama mbola tena farahidina raha ilazana azy. Azonareo a amarinina sy anaovana fanadeviana eto amin'ny mama zany zavatra rehetrarehetra nylazaiko zany satria hoe fitenenana hoe miteny mandalo fa nysoratra milafotra. Azo daholo zany mahakasika an'izay. Ka ho zay hoe olona toy zany veny dia averina indray ary hitondra sy hitantana mama. Efa hitanay hoe efa lasa lavitra mihitsy ilay resaka amin'izao fotoana satria lasa resaka attaque personnelle mihitsy ilay zavatra kehitriny a. Ohatra hoe ny tenako manokana zao dia ngamba efa toko intelo angamba zay mahazo appel anonyme manao menace ianao amin'ny andro alina. Tsy fantatro aloha hoe inona le tena antony atongavana fa ianao mijoro a tompona ndraiky zay tao anatin'ny orinasa dia tsy maintsy mijoro mangalaka izay. Na zany zany dia zay zany miteny hoe mama dia manana saka na statut izay mifehy azy, izay mamaritra ny fanendrena ireo mpitondra sy mpitantana ao aminy. Ka ny assemblée générale na ny AG ihany a no ahafahana manatanteraka an'izay. Zany hoe raha tsy tonga any amin'ny assemblée générale ianao a dia tsy ho tratranao mihitsy ny toerana ho any amin'izany hoe andeha ho voafidy ho conseil d'administration ao amin'ny mama zany. Fa tsy amin'ny alalan'ny fitenitenenana eny amin'ny arabe tompoko na filazana ery amin'ny trottoir ny tenenana hoe omeo anay ny fitantanana amin'ny mama fa misy lalàna ary manana amin'izay saty zay ny mama. Mama ankehitriny a dia manana an'ireo conseil d'administration misa 8 izy ireo. Ny enina nofidiana tany amin'ny assemblée générale zay natao tamin'ny heritaona ohatr'izao tany Mosibe ka lany somatsara izy ireo tamin'ny io fivoriam-be izay natao io. Ny anankiroa nofidiana teto Antananarivo tamin'ny alalan'ireo solon-tena mipiasa nangarahara koa ny fifidianana tamin'izay a. Zay ireo conseil d'administration 8 izay mamaritra ny atao hoe mpitantana eto amin'ny mama ankehitriny. Noho zany a zahay zany aloha hatreto dia mbola tsy nisy ary tsy mbola manana taratasy eo am-pelantananay ilazana hoe tsy ara-dalàna ireo olona voafidy ireo. Fa raha araka ny taratasy eo am-pelantananay dia nahafeno ny fepetra rehetra nahafahana nyrotsaka izy matoa lany tany amin'izany fivoriana tany Mosibe zany. Raha ilazako mahakasika an'izay assemblée générale zay dia tamin'ny votato ato zay a vao vita na avy nanao assemblée générale fanao isan-taona tany Antsirabe ny mama. Vita somatsara zany na dia efa nametrahan'ireo olona ireo fitoriana tany anatin'ny tribonaly ary mba tsy ahafahana manatanteraka ilay fivoriam-be. Kanefa moa zany a isaorana ny fitsarana zay tokony teny satria namoaka dipisy tamin'izay ny laviny izay fiampanganana natao tamin'ny mama zay ka dia afaka nanatanteraka somatsara n'ilay fivoriana ny mama zay natao tany.
io zay hoe ankehitriny mametraka fanontaniana hoe tena mahasolo tena maronareo mpikambana maro be ato amin'ny mama raha olazaiko aminareo a efa manodidididina ny 29 000 any hoany zao ny membre amin'ny mama ny adhérent ato amin'ny mama ka asa raha ireny olona hitantsika tamin'ny tele reny afaka ilaza hoe mahasolo tena andreo olona be dia be maro tsy tamboisain'izany a ka ilaza ny amerenana azy ho ampelantanany ny fitantanana any mama dia hoy zay hoe efa hitanay ihany koa efa fantatra iny satria rehefa nandeha fanadihadiana natao reny dia fantatra hoe ireo olona ireo ane dia fitaovana ihany fa misy olona ao ambadika zay efa fantatra koa zany ankehitriny a mampirisika sy manao zay anatanterahana andehetsika tsy iza io olona io a fa olona tao anatin'ny fitondrana teo aloha izay manana filiavana ny ite hiditra mafy ho directeur général natao anatin'izany mama zany fantatray zany dia atao daholo le hevitra rehetra ahafahana antontona lay fitantanana rehetra atao anatin'ny mama mikasika reny filazana fa hoe ty ny tena zavatra lehibe hoe zany mama zany ony a dia assurance fotsiny tsy mba mandoronitra mihitsy na dia ahoana na ahoana dia ozy ary olona aminareo sady mitao anatiny moa zany tena nahagaga any fa asain'le olona nilaza manao hoe voavidiny mama daholo ny tribunal rehetrarehetra manerana amin'ny Madagasikara manomboka any amin'ny première instance hatrany amin'ny faratampony dia asa mba manahoana re ireo mpitsara rehetrarehetra zay vita fenianan'ireo manahoana ny fiatraikany ametrehan'izany zay moa zany a dia tsy hitaza fotsiny mama manoloana an'izay fanalam-baraky zay satria tena faratampony zany ngamba raha tiana olona zany tena fa mahakasika an'izay fa raha iverenako kely mahakasika an'ilay sinistre teo dia ozy hoe eo amin'ny 9 miliara hatramin'ny 7 miliara ariary isa taona eo a ny vola atokan'ny mama anaovana réglement na sinistre na andoavana mionitra ho an'ny olona na ara matérial io na araka corporel na hoe accident matériel na accident corporel zany ary manodidina ny dossier 2,000 isa taona 2,000 dossier 2000 dossier isa taona no andoavan'ny mama vola ny 1500 ny 500 amireo a dia dossier matériel daholo ny 500 amireo zany a no dossier contentieux ao anatin'ny lalàna fantatsika tsara misy lalàna mifenjana atao hoe assurance zany zay tsy afahan'ny compagnie d'assurance mihitsy na nimety olona ohatratsika manao foana misy lalàna ao mametraka hoe omena 3 volana ny assurance ao arinany ametrahana ny atotataratasy fitakiana ny anaovany fanefana ny assurance an'olona miezaka ny mama zany manatanteraka an'izay arak'izay tokony ho izy fa matoa zany misy antony afa tonga an'le tsy ho voaloha dia lazainao hoe mety misy dossier ny andro didi-pitsarana ny didi-pitsarana ne mazava ho azy fa tsy ny mama ary tsy iza iza no afaka nametra an'izany satria maso mandidy amin'ny asany ny fitsarana tsy azona ibatona naoviana zay mahakasika an'iny zany hoe raha eto dia olazaintsika aminareo tsara mihitsy misy a ny tokongamba efa mandeha any misy ny fijoroana vavolombelona zay ataon'ireo zay rehetrarehetra nahazo tompontsoa tamin'izany mama zany fa tsy hoe voatery zareo milaza ohatsina ray vola teto amin'ny mama ihany kory no mitena fa betsaka koa ireo zay nahita tompontsoa tao anatin'izay mama zay toy zany ihany koa dafa raha tsy olona zay koa dia raha mahita foana hoa satria zay tsy miteniteny foana zavatra misy marina foana zay azonareo porofona ny olona zay ity mama ity izay aratsina maraitsy ariva dia mandoa tsy latsaky ny 5 miliara ariary isa taona ary mandotsaka ao anatin'ny kitakom-bolam-panjakana tsy tara mihitsy ao anatin'izay no zany tompoko kasy tompoko vavy zay manatikety dia zay dia milaza fa lavinay tanteraka ny filazanan'ny mama ho tsy manefa onitra ny mama ankehitriny dia orinasa manana petra-bola sy foto-davitra ara-dalàna ary tsy manana trosa intsony nanomboka ny taona 520 rehefa ny baby-trosa nandritiny any taona maro na nanananika ny 35 miliara tany nitrosanyzany mama zany fa tany amin'ny taona 520 izy tao arinan'ny
fanarainana zay natao zay vao afatrosa hitanareo amin'izany angafontsika mahita raha ao anatin'ny marché an'izany ataoko hoe assurance automobile zany dia tsy mitsanga menatra amin'ny mama tsy mitsahatra mitombo isa-taona ny mpikambana ho aminy tsy mitombo isan'andro ihany koa ny isan'ireo mpiasa ny isan'ny masony votsy rairay zay misy reny ka hoy zay hoe angamba raha orinasa tsy mandroso zay efa nambaran'izy reo ihany moa nilaza an'izany hoe efa bankropotra efa ikatona angamba tsy havita anitatra sy anangana azao foana presque efa otako hoe efatra isa-taona vao resaka ihany koa tao a mikasika an'ireo le hoe mpiasa voaroka teto amin'ny mama izay misy moa amin'izany amin'izao misy miaraka amin'izy ireo any amin'izao fotoana hitanay eny tele eny gasy izy reny na manana tomobile miasa tao aminay koa na tsy manana ambaranay aminareo fa ny olona rehetra vitsy voaroka tamin'ity taon'ity nisy maromaro izy voaroka dia noho ny fanodikodinam-bola tato amin'ny orinasa no nandroana azy azonareo porofony zany satria ao daholo azonareo jereny teo ihany koa ny tsy fandikan-dalàna noho ny fandikan-dalàna ary anisan'izany izy roalaro tsika ne eto manana atao inspection de travail afaka manamarina afaka miaro ny mpiasa raha toa ka misy zany ary eto hitantsika eto koa hitanareo tsara angamba fa misy ny délégué du personnel eto aminay eto natao hiaro amin'ny mpiasa raha misy tokoa zany tsy rary ny atao amin'ny mpiasa zany angamba izy ireo tsy hijory hiaraka aminay eto raha toa ka hoe tena manao ny tsy rary ny marina tokoa ny mpitondra eto anivon'izany assurance mama zany tato moa zany dia iny ohatrany somarona nitikekely anay filazana hoe misy mpiasa anankiray ary zay voatery tsy maintsy nanao sesitanin'ny tenany mihitsy any an-dafy dia zay oreo olona fantatrareo ve ny antony nandehanany iny jazalahy iny nandeha nitsoka any an-dafy no enjeha amin'ny mama izy satria nanao inona nanao diplôma sandoka teto amin'ny mama dia tratra dia miakatra fitsarana dia namoahana didy dia lasa nandositra niverana zay ny zava-misy tompoko azonareo pirofona ho azy zany satria ato aminay daholo ny taratasy mahakasika an'izay farany mialohan'ny ambezako fitenenako an'ity zokobeako ity dia ho zay hoe ezahana vetesina foana ny anaran'ny filoham-pirenena dia hoy zay hoe zany filoham-pirenena zany tompoko a dia mikendry filoha malagasy rehetra io avy natapony loha ary mikasaka mandrakariva zay anasoavan'ny vahoakany ary manohana ny orinasa miasa sy manome vokatra ary afaka mamelona ireo fianakavian'ny mpiasa ho aminy ny assurance mama dia miara-miasa amin'ny fanjakana hatrany amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ireo commune maro manerana ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fananganana fiarahana manangana an'ireny fotodrafitrasa isan-karazany any amin'ireny commune any ambanivohitra ireny tsy mazava ho azy ary ilay teneniko anareo teo amin'ny alalan'ny fandrotsahana izay tokony ho anjara etra alohan'ny orinasa any amin'izany tampim-bolam-panjakana zany ka dia miteny zay tompoko aza ampidirina resaka politika ohatr'izany ny raharaha dia aza dia tontonona loatra ny anaran'ny filoham-pirenena fa ohatrany tsy dia mety loatra izy fa raha ohatra sika sampy raha aminareo ny hitadiavanareo ny tompontsoanareo dia alao ny anarany tsy ho resahana fa aminay dia saripady loatra mihitsy zany hoe anarana filoham-pirenena zany satria matony ny olotra ireny olom-bofidy ray aman-dreny eto amin'ny firenena